manaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miaraba tompoko vavy manaona tompoko lahy vahintsika amin'ity alina ity Andriamatoa Elia Rabevahiny filohan'ny antoko politika Otrikafo miarabanao tompoko. Miarabanao Johary sy ny mpiara-miasa eto amin'ny vaovao 24/7 mada ary miaraba ihany koa ny mpanaraka fandarana amin'ny tokantrano. Ia, ny antoko Otrikafo dia mavitrika miteny ary ianao no tena mpiteny. Fanontaniako voalohany aloha ny vaovao lehibe dia ny fahazahoana Prime Ministre vaovao Andriamatoa Zavosambo Rufin. Ahoana ny fahitany Elia Rabevahiny iny? Ya, nanendy Premier Ministre vaovao tokoa moa zany nga Andry Rajoelina na dia eo ary zany ny fahasairana na izay iainan'ny firenena na eo ihany koa ny fitakiana izay mandeha eny an-dalambe amin'izao fotoana izao. Raha jerena zany ilay izy dia ny hoe mbola mieritreritra sy mihevitra ny tenany hoe tena mbola en position de force zany inga Andry Rajoelina dia manao forcing ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao satria na tiana na tsy tiana aloha misy fitakiana ery an-dalambe izay mifanohatra tanteraka amin'ilay fanapahan-kevitra raisy nga Andry Rajoelina. Iny moa ny fitakiana an-dalambe dia miara-mahititsika amin'izao fotoana izao fa raha ny ainga tamin'ny resaka hoe fitakiana jiro sy ny rano amin'izao izy miafara amin'ny fitakiana fialany Andry Rajoelina sy ny firongony nefa moa zany tsy miaino an'izay izy fa mbola miezaka ny manao forcing. Herinandro no nanomboka le hoe fihetsiketsehana 10 andro teo eo zany natapabolany dia tena miazakazaka be tokoa ve ny raharahaka hoe jiro sy rano nangatahana dia 10 andro atoerina na herinandro atoerina dia tonga dia miala ianao efa izay mihitsy ve nitetika sa le jiro sy rano natao alibi fotsiny? Efa izay mihitsy ny malagasy tsy oatra ny vahoaka hafa indrindrandrindra hoe ny any ivelany amin'ireny firenena efa mandroso ireny misondratra ny vidin'ny mofo dia midina an-dalambe ny olona, misondratra ny vidin'ny solika midina an-dalambe ny olona. Tsy izay ny malagasy fa ny tantara-pirenena teto hitantsika niainga tamin'ny 2017 hatraty amin'ny 2021 dia iainana amin'izao 2021 zao dia ny malagasy zany felony aloha ilay kapoaka. Fa rehefa feno iny dia efa avy eo zany tonga dia mitoboka dia mifatratra ao avokoa ny atezerany malagasy amin'ilay mpitondra fanjakana. Ary ilay izy ange isan'ny ataontsika hoe mbola témoin an'izany zavatra nitranga zany nga Andry Rajoelina satria ny fidinana voaloha tery amin'ilay hoe kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo nge tamin'ny 2021 tsisy resaka ny président Ravalomanana fa dia hoe sokafy ny haino manjery viva dia miala ny ministra vitsivitsy ao anatin'ny gouvernement Charles Rabe Mananjara ditantsika ny hafarana. Dikan'izao zay tsy mahagaga ilay izy raha hoe niainga amin'ny resaka jiro sy ny rano rehefa avy eo miala Andry Rajoelina sy ny filohany. Efa le malagasy mihitsy zany izay le hoe tsy mihetsika raha tsy feno ny kapoaka ny dikan'izay tsy mahagaga. Zany hoe nisy nanetsika zany reto izay ny zedy reto no nanetsika ny resaka fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao io. Na tiana na tsy tiana aloha samy sahirana antsika rehetrarehetra fa ao anatin'izay koa zany le ZNZ miaina ihany koa ny fahasahirana na iainana amin'ny andavanandro. Dia raha manontany ahy ianao hoe misy manetsika ve ireo ny fahitan'ny Otrikafo azy dia tsotra le fahasahiranana no manetsika ny rehetrarehetra hihetsika. Ny ZNZ moa zany no hita nanomboka tamin'ny 2020 ny volana septambra dia ozy zany raha ny fahitan'ny Otrikafo azy tsisy resaka ambadika politika izy fa samy sahirana amin'ilay tsy fahavahana ilay mpitondra fanjakana ny olana dia tsy mahagaga raha misy mijoro sahala amin'io zany. Fa nazanona tsy zany mitady ho arefy ihany ilay fihetsiketsehana raha mijery ny eny an-dalana tsika sy le fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao mafy be ve le lacrymogène sy le fanoheran'ny mpitandro filaminana nareo mpanao fihetsiketsehana sa le mpanao fihetsiketsehana mitady vizana sahady? Mifameno ilay izy. Ny fahitan'ny Otrikafo azy tsy mahagaga aloha ilay lacrymogène na hoe répression ataon'ilay mpitandro ny filaminana iny tsy mahagaga iny. Fa tamin'ity indray mitoraka ity koa izy somary hafa kely ilay tolona satria ny zavatra nisy hatramin'izay dia ny hoe nisy raha oharitsika tamin'ny 2021 tonga dia nazava hoe Andry Rajoelina ny mpitarika. Tamin'ity zany tsy izay ilay izy hoe misy an'ireto tanora ZNZ reto zany mitarika an'ilay raharaha amin'izao fotoana izao. Mitarika aho fa tsy ry zareo rery akory ny acteur amin'ny fiainam-pirenena. Fa azo lazaina aloha zany hoe pièce maîtresse n'ilay tolona ry zareo amin'izao fotoana izao.
ao anatin'ny fahatanorana koa zany le raha lasy anabavy ao anatin'ilay zay ozy hoe tsy nahagaga ihany koa le tamboalohany raha somary nisy faniliana le izy hoe tsy mila nasariany le indrindra moa zany mpisedra politika fa rehefa nyroso hita hoe mila ny acteur rehetrarehetra ihany le izy ka izy hoe ao anatin'ny manao organisation zany zao ny rehetrarehetra tsy mahagaga le izy raha somary misy io hoe somary indraindray mafana indraindray somary hoe magnatsio fa le hafanampo kosa aloha ao anoy an'ilay tolona hatrafarany ianareo antoko politika structuré tsara ianao mitarika any atokafo ianona mitarika any atoko zao ry ianona mitarika fa le GNZ ave misy interlocuteur nareo rehefa miaraka aminy raha notrikafo manokana aloha dia ohatrany mpitarika politika hafa tsy fantatro fa notrikafo manokana dia isany mitazana ihany koa n'ilay fiainam-pirenena amin'ny fomba hitondran'ilay GNZ n'ilay raharaha fa raha hoe ny fifandraisana manokana tsy misy zany sady mba hialantsika koa zany amin'ilay resaka hoe misy ambadika politika ve le izy sanitsany ohatr'izay dia apetraka lo izy raha notrikafo aloha tsy misy an'izay fa ho an'ny notrikafo fahitanay hoe motivé lay tanora ao anatin'ny GNZ vokatra ilay fahasairanana ateraka ilay tsy fombiaza ilay mpitondra fanjakana tamin'ny farany herinandro teo dia anisany nandray anjara tamina vondrona politika vitsivitsy ny otrikafo ny teny an'ilay resaka hoe tsy misy tsisy négociation atao tsony fa dia miala rajoelona no atao voatarika iny ve le GNZ satria rehefa miroso zany dia miara mahita n'ilay olana ao anatin'ilay izy dia tsy maintsy miaraka mitady fa olana ihany koa ahoana ny voana amin'izay raha miresakatsika le fitakiana tany amboloha jiro ny rano avy eo le izy ny tombo nanao fanambarana koa ny karazana syndicat rehetrarehetra ny société civile dia eo ihany koa ny mpisedra politika na tonga ny otrikafo zany mandray an'ilay fanapahan-kevitra hoe miala lay mpitondra sy ny firongony miaraka amin'ireo lay zay antoko politika miaraka aminay moa zany satria misy vondrona natsanganao zany miaraka amin'ny otrikafo dia mazava le izy hoe miala rajoelona sy ny firongony satria inona ny antony lay mpitondra fanjakana ny fototsy lay olana rehetrarehetra iaina n'ilay firenena dikan'izay tsy resaka fandravana gouvernement io tsy resaka fanalana ministre io fa lay politikany lay mpitondra fanjakana lay lohany ary ambony atao hoe iandra rajoelona mihitsy no tsy mahomby mahatonga n'ilay olana miseho dikan'izay tsy resaka tiptop na tefitefy fotsiny le ataotsika fa raha tena te hanofotsika ohatran'ny fary fomba fitenin'ny malagasy le izy fa tsy sanatria-vony zany hoe manivaiva olona koa fa hoe rehefa ny lohany no masatso dia fantatritsika hoe tsy sinina fa le lohany efa nanambara indroa intelo zao tao anatin'izao fihetsiketsehana sy crise politika avinany eto amintsika zao dia hoe tena iova famindra tena hijifantoka ary voamaly izy tao amin'ny nanendry PM iny dia le hoe ao anatin'ny enim-bolana ianao dia misy planina apetratsika mahomby ianao dia manohy tsy mahomby ianao hiteo ny atao misy artiste mba hakafiziko zay ozy le tonokiran'ilay artiste hoe tonga saina fa sainga efa tara zay zany le izy le fampanantenana ahoana no tara kosa le arabe vahiny mbola telo taona ane izy mandahany io telo taona ny mandahany fa azadinitsika efa nanomboka 5 sy 4 arivo izy nefa nitondra teo zany zay aloha efa 9 taona zany am'izao fotoana zao be debe ny fampanantenana efa natao fa miara-mahititsika raha ny tena marina range tsy tokony hadevitra koa hoe miala iandry rajoelona sy ny firongony fa raha mba olona manana etika tokony efa tsy teo tsony izy tokony izy ihany nametra-pialana ohatra ray fotsiny ny any ndraisiko izy no nylaza azy fa tsy za dia mamerina fotsiny hoe tsy hanao politika tsony raha tsy vitako ny RN13 vita ve ny RN13 ozy tsy tokony isy adevitra kory hoe mialahy ianao sy ny firongony fa raha nanana etika efa nametra-pialana satria tsy vita le RN13 andraso kosa aloha tonga dia raisina ohatra zany le izy hoe raha tsy vita ny RN13 dia hiala efa manomboka kosa ny fanamboarana fa tsy hoe androanina izy miteny dia tsy vita le izy rapisy dia hoe miala tsy niteny izy hoe rehefa manomboka dia zay fa rehefa raha tsy vita misy fempotoana mazava tsara mihitsy tao anatin'izay zay zany le izy kosa hoe raha mba olona manana etika tsy tokony isy izao olana zao sady le izy efa be loatra le fampanantenana natao hoe ahoana moa zany no ahafahana mietreritra fa efa tsy en position de force tsony izy amin'izao fotoana zao vao afaka hanatanteraka anden'le fampanantenana rehetrarehetra reny fa izy tamin'ny heriny sy ny tanjany rehetrarehetra ary tsy afaka nanao an'izay le izy moa ny tena marina le filazako azy ary mbola tsy mety le hoe tsy afaka fa ny tena marina tsy natao no lahara-pahamehana mihitsy ny famahana
an'ilay olom-bahoaka fa niaingitraingitra no namay andrareo zay nahatonga lotrikafo ny teny foana hoe rehefa mitondra firenena mba hapetrao amin'ny tongotra reny tany inona apetrao amin'ny tany ny tongotra apetrao amin'ny tany ny tongotra mialatsiny inona ny dikan'izay dia tsotra be rehefa tsy mifanaraka ny politikanao sy ny filany ny vahoaka hoentinao dia io zay tsy mahagaga raha tonga amin'izao zavatra misy zao tsika dia izay io lay olana miverimberina io dikan'izay ho za hoe tsy sarotra ny anatena fampanantenana toningany raha ia ilay arabe vahiny izao voatendry ny prime ministre misy ainga vaovao zany oetin'le fitondram-panjakana na tiatsika aloha na tsy tiatsika dia misy ainga vaovao ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy prime ministre vao nitendreny io hoe tsy manome an'le 100 andro zany nareo le période de grâce olana vaovao indray no teraka io vao mainka hiasarotra ilay krizy efa misy eto amin'ny firenena satria misy fitakiana ho ery an-dalambe na tiana na tsy tiana zay tsy efa manomboka mitambatra ny mpandray anjara amin'ny fiainam-pirenena rehetrarehetra manomboka any amin'ny vahoaka tsotra hatramin'ny mpisihatra politika ny société civile sy ny karazany tsy io mihitsy ange ny zavatra nandrasana averiko ihany ny ady hevitra azo atao rehefa avy eo fa tsy maintsy misy préalable io ny angatahan'ny olona zay amafisoko eto dia ny hoe fialany nga Andry Rajoelina sy ny forongony zay vao misy zavatra azo everina rehefa avy eo fa raha mbola io ataoko hoe zavatra tereko masaka fotsiny hoe manendry premier ministre vaovao indray nefa le netsy ara tsy voavahanao kory dia ozy hoe vao maika olana vaovao ny ateraka io fa tsy amaha olana mihitsy io nareo zany tsy mila négociation ntsony mihitsy sarotra le izy satria tsy mifampiaina zay nge le izy zay foana ny zavatra nitakiana teto dia ahoana ny FFKM zany le hoe ny FFKM le ampanelanelana saotra zany tsy andrainjary nareo eo indrindra tsika zao satria nisy an'iny alohan'ilay fanendrena premier ministre iny dia nisy le kabary zany nataony nga Andry Rajoelina zay miresaka an'le hoe fikaonandoha firenena sy hotarian'ny FFKM ny adevitra zany anotrikafo dia ny hoe anaiky hiditra amin'izay fandrika apetraka ny Andry Rajoelina sy ny forongon'izay ve ny FFKM satria inona ny antony ny crédibilité an'ny FFKM mihitsy ny enjeu raha ohatra ka manaiky miditra amin'izay paika ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao satria inona ny antony na tiana na tsy tiana hoa mahely koa mahare koa ny FFKM many fitakiny ny aty ankilany zay zany le izy ka raha iroso amin'izany hoe fikaonandoam-pirenena zay tsy nifanarahany rehetrarehetra zany dia zay le ataoko hoe mbola vao mainka hanasarotra ny krizy zay satria inona ny antony raha nytanisy nga Andry Rajoelina zay very ny tokony handray anjara ao amin'ilay fikaonandoam-pirenena mino fa ohatrany mba tsaratsara ihany ny fitaovam-pianoko fa tsy nahare azy mihitsy aho zany niresaka hoe iantso ihany koa ny mpanao politika ao anatin'ilay fikaonandoam-pirenena nefa misy fiainam-pirenena ve afaka misaraka amin'ny antoko politika ohatrany hoe mitondra machine ianao zany tsy misy solika akory possible ve zay zavatra zay dia zay natoko hoe vao maika ianao mitady olana vaovao indray raha midy mbola manilika le tena acteur amin'ny fiainam-pirenena mihitsy zany le acteur principal no ahilika ao anatin'isy taizany mbola nisy an'izany dia eto amboniny tany tezitra tokotra koa zany nareo mpanao politika hoe tsy mba nitononony tao nareo dia sur avy anao fa tsy voantso nareo ny antsy le nitononona na ny hoe ho antsony raha ho an'ny otrikafo manokana na ny antso ary izy zay aloha zany tsy miditra amin'izay tsy hamaly an'le antso mihitsy satria inona ny antony misy préalable ho apetraka ny rehetrarehetra hoe miala aloha ianao sy ny forongony zay rehefa avy eo vao miresaka zay le izy fa raha mbola mandeha lala tokana fotsiny le izy dia tsisy afaka raha ho anay aloha zay tsy hiditra amin'izay ary mino aho fa ireo namana ao anatina vondrona politika sy ny karazana zay efa manao fitakiana nanao fanambaran'ireo tsisy hiditra amin'izay fandrika izay mihitsy na tianao na tsy tianao Andriamatoa ilay arabe vahiny manana mbola manana ny heriny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny mpanaradia azy satria izy mbola eo fitondrana ianareo mpanao politika mpanohitra dia hoe melalo ianao tsy resaka amin'ny tsony mihitsy zany ny eritreritra roatra ka iantso ny FFKM dia hoe aloha aloha izy miala dia iza sisa no iresaka ianareo mpanohitra zay anazy amin'izao ve dia izy tena tsy ao anatin'ny tsony mihitsy tsotra be io e izy nge dia zao hoe mbola menaçance sary zany nga Andry Rajoelina ivoaka amina varavarana mba hiverina hoe mendrika azy lehibe kokoa zany fa io ange raha samy manao forcine ohatran'io dia na ny varavarakely ivoahany eo ary rehefa avy eo mety anahirana azadino fa nisy mpitondra fanjakana ny teto tsy niaino sahala amin'io fa inona ny efarany
ny sasany angeka fiara fitondrana sovaly no ny voany an'ity Madagasikara ity ny farany zay ve le zavatra andrasantsika raha ho anay aloha tsy maniry an'izany zay ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao zay ny mahatonga anay tsy mitsahatra mandefa sosikevitra hoe mialohan'ny andaminana sy fampiresahana re aloha hoe miala aloha fa aveo miverina miresaka afaka atao foana ny fifandaminana rehefa aveo satria na niady lehibe range teto ambonin'ny tany premier guerre deuxième guerre eo ambony latabatra foana ny hafarany maika ave fa ny fiainam-pirenena eto Madagasikara fa zay le izy antao aloha ifampiaino dia olona mitovy no miresaka fa nanana ny tanjany koa nge tsy ranana tamin'ny amby fitopolo fa ny ongana nanana ny tanjany koa ny fitondrana na ongany Andry Rajoelina tamin'ny 2024 fa reny ihany ny hafarany rehefa tsy mifampiaino zay ny ataoko hoe ny mahafinaritra mitindry mitoraka ity nge tena raha tena mandray leso nge Andry Rajoelina sy ny ekipany ry zareo nge tena mbola témoin ny zavatra nisy natrehana teto ny crise sivy sy 2024 zay nytoka hoe tsara toerana amin'ny fandraisana lesony zareo fa ry zareo moa tsy miaino fa ohatrany voamaika indray ary mandrangitra ny aty ankilany dia vitatsika eo ny hafarany ndala inona le rafitra eo anelanelanyilay hoe fialan'ny Rajoelina sy fanombohan'ny fifampidiniana inona ny rafim-panjakana hitondran'ity firenena ity mialohan'izay aloha le izy na tiana na tsy tiana zany dia ny hoe zay nge no mahatonga le hoe misy fifampiresahana aloha tokony atao fa mialohan'izay zany mipetraka le fanontaniana hoe inona lay rafim-panjakana eo zay aloha ngamba jerena zany zavatra azo alamy sainam-pirenena io aloha tsy maintsy mitohy foana azadiny tamin'ny 2024 nge tsika hatramin'ny sina 50 affaire courante nge natao nandritra ny firy-taona fa mbola reto ihany tsika reto marina fa namotika ny firenena le izy mba tsy isina zay le hoe affaire courante lava be zay no mahatonga le hoe andao re dia ny mbola voireny tamin'ny 20 volana septambra reny nseho andao aloha ifampiresaka mba ho atao angaikainga le izy indrindrandrindra raha ho an'ny otrikafo manokana zay moa zany isan'ny foto-kevitra ijoroanay fantatry ny rehetrarehetra dia ny hoe tsy afaka hiresaka mihitsy ve zany samy tsika samy malagasy fa ho andrasana indray ve zany ny fidirany ny avy any ivelany tonga indray ny SADC ny volana afrikana isy ziky indray isy tsy fantatra indray zay zany tsika voanaiky ifampiresaka nefa etsy ankilany efa mba maneho fahavononana ny FFKM zay raha tsy ampy reo misy ano ray aman-dreny afaka jerena koa fa be dia be ny rafitra ara-kolosaina misy eto amintsika mba ahafahana mandamina n'le tany sy ny firenena indray mandeha zany tsika mba manandrana n'izay hoe ny samy malagasy ihany nava ny olany tao fa maninona lizo ny andrasantsika hitatra lavitra be zay tsika vo ifampiana tsy afa-po amin'le valiteninao rafitra inona iza no mitondra rehefa mialy Rajoelina dia hanomboka le négociation be dia be ny schéma azo atao be dia be ny schéma azo atao inona tena tsara indrindra lahantsika aloha le schéma déguisé zay koa aloha fa mba rehefa tena hoe amahan'le olana dia tena hoe mama le izy aloha zany raha miresaka tsika ny hoe ny ao anatin'ny lalam-panorenana dia hita aloha zany hoe efa tsy possible ntsony le izy satria ny anankiray efa manapitra ny mandany aloha zany ny Sénat le gouvernement koa efa iny noravahana iny satria ty ray ity aloha zany tsy légitime ity raha ho anay aloha afaka eritreretina nge no hoe io aloha misy rafitra miaramila mandram-pandaminana ny raharaha rehefa avy eo zany azo ohatra azo eritreretina fa tsy ty premier ministre vavoaty akory tsy io tsy manana zay zany tsy miresaka lalàna zay le izy fa hoe tsy légitime io hoe zay zany le izy dia sarotra no andeha anaiky an'izay zavatra zay fa zay no mahatonga hoe aloha mametra rafitra anankiray ohatrany hoe ny miaramila nge lazaina hoe dernier rempart fa mipetraka eo fotsiny izy aloha mandra mpandaminana ny tany sy ny firenena mandra-pisina fifanarahana politika andraisan'ny rehetrarehetra anjareo fa olana anankiray zao zany fa mety misy mandany azy koa ny hafa hitondrantsika ve zay fifampidiniana zay amin'ny république vaovao fahadimy sa mijanona amin'izao ihany le izy ane olana ny tena olana zany eto amin'ity firenena ity mialohantsika ny rosotsika eo ajanontsika ve ny république faefatra fa roso amina république fahadimy tsika ny olana zany aloha dia hoe Madagasikara ngerana ny tena izy tsy mbola tena firenena efa tena jereny zany satria ny rafitra eto amintsika jereny fa tena mbola hoe le rafitra ny lovaina
tamin'ny fanjanahantany mihitsy zany raha zay ny azo ilazana azy tsy nanovy ninona ngeatsika niala taty amin'ny fitondrana mpanjaka nosina katy amin'ny republika tsy nininona de miainga amin'ny hoe tsika lasa republika zay nyzanahan'ny frantsay tondra ny tany sy ny file tsisy ninona novana dikan'izay o za hoe misy an'le fanovahany rafitra efa takiny ny akamaroany malagasy amin'izao fotoana zao zay fanovahany rafitra zay ve nitondra atsika makany amin'ny republika fahadimy zay hoe inona ny olana ny tanjona zany ao anatin'le izy de ny hoe mba hahafahatsika manana Madagasikara tsaratsara kokoa mba hahafahan'ny malagasy tena mieritreritra hoe io tokoa lay lalana nadingany mandeha makany amin'izay lay fampandrosoana zay fa ny tena zava-dehibe milohany hoe irosotsika makany amina republika manaraka de le rafitra ifehezana n'lay firenena mihitsy no mila ovana fa manahirana angety hoe mandraky ve tsika androany raha tsy andray ohatra anankiroa fotsiny anankiray ny fiarovana na ny sécurité atsika eto amin'ny ankapobeny ahoana raha ngany mbola mikena hoe mbola misy tafika vahiny ao anatin'ny tafy secret ange zany fiarovana zany ny resaka fanabeazana mandraky ty tsika ny androany tsy mahavita mametraka rafi-panabeazana tena mifanaraka amin'ny filan'ny firenena fa mbola nitefitefena tamin'ny endretsy fotsiny zay le hoe tiandre mandeha ty ny bony fahapority tokony lalana mametraka atsika makany amin'ny fanovahany rafitra mba hahafahana manome tsirim-panantenana ho an'le malagasy fa aiza ve firenena mieritreritra ny androsotsika na de tokotsika hoe tokony hatanjaka ny inona ny filazako azy hoe mpandraharaha teratany ao amina firenena anankiray de fotoana zao tokony hanandratana an'leo lay mpandraharaha malagasy manana finiavana ampiasany volany sy ny fahaizany eto amin'ny firenena andre matoy LR be vahiny mienanao an'izany ahko de azoko tsara ny tianao tenenina fifandrafitra fa rehefa ho tonga lay adihevitra sy fifampidiniana mpaniakraby ihany hitovy hevitra daholo ve ny olona amin'izay fotoana zay fa misy zao ihany ranga io rafitra io ihany mety amintsika sotry zany de ny hevitra iza no arahana amin'izay zay zany le hoe le fifanarahana politika amina akory politika rehetrarehetra aloha tsy maintsy samy mampandefitra ny ambopony ao fa ny asoan'le lalakivoan'le firenena amin'le krizy aloha ny mamaiky fa sarotra ny hitovy hevitra amin'izay lafin'izay fa rehefa aveo ndray zany ndray mbola adiafa ndray zany rehefa aveo rehefa tafapetraka le rafitra hitondrana n'lay firenena ao arinan'izay nge na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy fifidianana ho karakaraina indray satria tsy maintsy misy delehany any lay rafitra mipetraka eo fa tsy hoe hipetraka eo mandrak'izay adiafa indray amin'izay fotoana zay ny fandresen-dahatra ny malagasy ataony ny mpisehatra politika tsirairay zany zay manan-kevitra mba hahafahan'indray ho tonga amina dingany anankiray de hoe hitantanana ny tany sy ny firenena fa rehefa miresaka consensus tsika dia zay lalakivoahan'lay firenena amin'ny krizy aloha zay ny resahana fa tsy voatery de hita zany le lalana hita le consensus fa tonga le fifidianana dia mandresy ny mpanao politika anankiray candidat anankiray tsy raharaha antsony matetika misy zany azonao tiako antanina tenena safidy politika io safidy politika o za satria nahoana de miankina koa amin'ny hoe fandraisanao lesona io mahatonga miverimberina ny fitakiny ny malagasy anala ny mpitondra eo aminy zany mba hahafahanao tonga amina rafitra vaovao anankiray indray de noho izay le tsy fampianoana zay ka io safidy io le izy nahoana ny mahatonga n'io le krizy miverimberina eto amin'ny firenena io nge na le hoe le krizy cyclique de mbola ao anatin'le vanim-potoana mitady le tena fanovana foana zany ny malagasy aloha mandrakity ny androany ka raha misy mpitarika politika misy mpitondra politika tena mba afaka mandray lesony ka maharesy lahatra ny malagasy mametraka ny foto-keviny eo mino ianao fa tsy tokony nisy krizy miverimberina zany tsona satria ireo firenena mandroso ireo ange nandalo tamina krizy miverimberina fa sairanana ohatratsika zao avokoa zay voatonga misy azy misalamy zao raha tsy teny frantsay fotsiny any l'évolution tamin'ny 1789 zay misy tapado mihitsy moa zany tao niala tamin'ny fitona rafitry ny mpanjaka zany miditra tamin'ny republika tsika tsy mbola niaina zany za tsy miteny hoe andao iaina zany ndray eto tsy zay any afarany iverineny akanjy tsika inona ny tranga androany rapitso
inona ny tranga raha fakapitso tena le rapitso larbi raha fakapitso alakamisy zava-misy aloha zany zao a mbola miezaka mamono an'le tolole ny kianja aloha zany le mpitondra fanjakana satria io zany zao lasa mandray ny olona tsy nenony hatramin'izay zany zao andrarajoely isan'andro misy olona mifamezivezy eny an-dapa zay tsy antsony ny vahaolana amin'izao fotoana zao ny aty ankilany ny jnjed indray zany tsy mipisehatra politika amin'ny akabeany manomboka mifanantona manomboka mifanantona ary afaka ora vitsivitsy mbola tsy afaka ilazy azy eto satria tsy mbola tapaka tsara le izy de isy izay ilay fionana ho atao zay isy fionam-be zany mipisehatra politika reo le tanora mitarika an'ilay tolona reo a sy ny hery rehetrarehetra eto amin'ny firenena hanaovana fanambarana miaraka amin'ny fomba fijery ny fiainam-pirenena de izay mitarika grève générale makany amin'ny hoe ho mafimafy kokoa amin'izay zany a io lay fidirina an-dalambe satria iditra nitsehatra amin'izay ny rehetrarehetra zany vokatry ny antsoantso natao ny jenjeda hoe tsy vitanay irery intsony ty fa tsy maintsy ifanomezan-tanany ty amin'izay fotoana zay koa zany notokafo de hamaly ny antso aroavy anatevin-daharana n'izay fikonan-dosy hoe fandraisana anjara amin'ilay tolom-bahoaka la ianao avy any tuliara ohatran'ny mafana tsy de mafana tsy mangatsika nefa tsy mangatsika koa ahoana tuliara azoko tenenina hoe ohatran'ny faritany rehetrarehetra eto raha mioarina amin'ny dego dia ataoko angambe raha misy faritra izay moa zany zay vao kilasy am'le hoe mafana raha avy any amin'ny faritra iny fa ataoko hoe na ny tantaratsika ary no namarina an'izany isy fokonge tamin'iny faritra tsy mihitsy tsy resy ny mpanjanatany mihitsy tsy voasanaka mihitsy ny etopianina no manana an'izay zany ato afrika fa ny faritra tsy mihitsy zany de nanohatra an'izay le fanjanahan'izay foana ary niady tamin'ny tsirariny foana be de be koa ny tsirariny ao atsimo fa ny amin'izao fotoana zao aloha de ny hoe ahoana no ahafahana manambatra hery aloha anovana n'ilay zavatra misy eto amin'ny firenena eto rehefa aveo tsika rehefa mahita vahaolana de jerena amin'izay ny amahana tsirairay an'ireny olana isa-paritra ireny aloha zany fa tsy vahaolana aloha amin'izao fotoana zao no tsy tokotokoana fa ny firaisan-kina no hery aloha amin'izao fotoana zao ahafahana manova ny tantaran'ny firenena ary amin'ity indray mitoraka ity tena hoe zay amin'ny filohan'ny olon-kafa azy zany ny resahako hoe tsy manana zo handiso ny fanapahan-kevitra raisina ntsony tsika zany hoe raha miteny ve tsy manana droit à l'erreur ntsony itsika rehetrarehetra varasana triaviny vavy ity tolole indray mandeha ty indray mola miborika de ho anatra ratsy ho any taranaka ao afara zany le izy satria afa kely ty indray mitoraka ty mijoro ny jnz zay da fantatritsika fa isan'ny hoe zay da zay izy zany no farany ao amin'ny alphabet zay ny azo ilasana inona tsony ndray ary ny arinan'izay dikan'izay ho za hoe tena iny baveriko une bonne fois pour toute tsy manana droit à l'erreur tsika fa fotoana zao anovantsika ny rafitra misy eto amin'ny firenena fotoana zao anomezantsika antoka ny taranaka ny orina hoe mbola azo avotany ty Madagasikara ty soratopoka makasitraka zoata amin'ny fanasana makasitraka ny mpiara-miasa aminao makasitraka ihany koa ny mpanaraka ny fandarina ny tokantrano dia tapitra ny fandarantsika isorany ianareo nanaraka izany hatramin'ny farany veloma topoka